fa manomboka ny herinandro de fa mamafanafana ny actualité sociale angamba indray lazatsika azy fa tsy politika moa iny eo fa tia indray lafiny sociale sociétale plutôt voilà sociétale no resakitsika aloany ary amapanabe anay satria manana casquette be deabe ny tena eo aloha ny valeur politique zay ananako avako tsara mihitsy ny azy zany ny zavatra rehetra tsy afangaroko eo koa ny maha théologianina fa eo koa ny mampanabe aho donc sentinelle amreo zavatra anankitelo reo politika firenena daholo moa zany na sociétale fa sentinelle koa amin'ny ataotsika hoe zay zavatra mety hiteraka crise sociétale de tsy maintsy miintervenir tsika désamorcer raha sanatrika hita hoe misy danger mety hitatra de zay ny antony le lohatenitsika androany inona moa zany fa mahakasika n'lay raharahany raitra tsy hiditra ao anatin'ny aferany manokana fa manao analyse ny zava-misy ny ahitantsika reny zany natao hoe cas sociétal ahitantsika ny atao hoe aiza ho aiza ny fiarahamonitsika malagasy amizao tsika miteny zao qu'est-ce qui se passe reny zany no thermomètre ahafahantsika manao constat hoe où est-ce qu'on en est eo amin'ny atao hoe fiarahamonina malagasy samy niarana hitatsika fo maraina za tsy naharaka ny histoire iny a dia ilay ny enoko imbedebe ilay soi-disant humour nataony raitra Belawick mahakasika amin'iny desaka hoe Betsileo sy ny sisa de jerena le izy lasa polémika be dia nitatra lavitra be le izy ny sasany ara moa mivadika incitation mihitsy ny farany teo zany non tsy afaka ny jery maso amty fotsiny fa manana ny adidiko aho izay hitondra ny fijeriko sy hampandray anjaratsika satria ilaina ao anatina période de crise ilaina ny manome parole ny olona fa eto zany a de iangaviko hoe ianareo zay hiditra tsehatra rehefa aveo afaka aneo hevitra tsy manao attaque personnelle olona na andeha anao agression verbale fa ny afaka milaza zay tsy zakanareo nareo nefa koa milaza ny zavatra tena fahitanareo le problème mpiarahamonina zany mijery an'iny situation iny aho dia tsara ny mitondra fampahafantarana aloha hoe ny humour reny ny karazany reny azo mety miady hevitra hoe humour noir ave reny sa reny atao hoe humour trash humour noir sa humour trash aza fangaro hoe humour trash ny trash matrash azy zay dia tsisy message mihitsy ao ambadiky ny message humour trash fa ny tanjona de ny ampome fotsiny zay zany donc c'est la fin qui justifie les moyens mijery les commentaires ny olona atao ao zao de hoe tsy mampome non tsy ny fampomezana ny tanjona ao anatina humour fa ao amin'ny humour dia outil fampitanafatra que ce soit politique sociétal, économique et même religieux misy raha mpanao humour am'izao fotoana zao ampitana filazantsara tena misy zany de ny humour trash dangereux satria mety hitarika ny olona ho amina réactionnaire rehefa manao lecture de premier degré ny lecture de premier degré ny masse populaire ny maro anisa ny benahoana de tonga de mijanona am'le premier degré de izy amin'ny fotoana io mandeha amina émotion ary ny problème surtout raha olona ataotsika hoe za zany zao mialatsiny tonga ataoko mahitsy Betsileo efa hiaran'ny kizaka hiaran'ny tsy fampomezana fa ataotsika hoe any aniny olona any amin'ny any amin'ny toeram-piasana misy any ampianarana misy any amin'ny fiarahamonina misy de efa misy ratra ao de ny fanena amin'iny humour raitra iny
de na tiana na tsy tiana tsy maintsy manao lecture subjective aho, jamais hanao lecture objective. Donc je vais prendre ça comme une attaque personnelle satria za efa maratra, satria za efa nisy nanao tsinitsinina tany amy toeram-piasako, satria za tratrany discrimination raciale ataotsika hoe entre guillemets be debe zany, ohatra hoe nisaiky nanambady le olona de tsy raikitra fanambadiny satria betsy leo izy ohatra ho aha. De imagineo hoe rehefa tojo any zavatra ohatran'izao a, tsy maintsy na tiana na tsy tiana ny bascule ny émotion. Za tsy miteny hoe zay daholo izy a, fa anisan'zay izy ka niazany eto a, za eto zany tsy teny hoe ty mety ty tsy mety, fa ho an'ny rehetra tena ezaka zany désamorcer satria le fiarahamonina efa tendu be a, de tsy tsika koa ny mbola hanampitrotraka hoe anisy menaka eo ambonin'ny afo fa ny tadiavina de nisy inona atao hoe sérénité, paix sociale. Tsika efa mafy ny adytsika malagasy, on va pas encore rajouter un problème là-dessus. De za zany eto mitodika mahitsy am'ireo humoriste namana rehetrarehetra ho an'ny kany Madagasikara. Hitako daholo ny commentaire hoe non any andafy any jereo tsara fa misy ny humour attaque direct amin'ny juif, ary tena misy ny humour direct contre les rebeux, ny arabo zany, misy humour direct contre les renois, les noirs, misy humour direct contre les tziganes, les romains, les roms et tout, ary mbola cru no reny ataony raitra reny. Fa mitehaka sy meny olona ohatra ho Marrakech any Gadel any Jamel Debbouze ao a Montreux, jereo kely nge rehefa sur YouTube nareo mba jerevinareo ke fa tena efa lasa lavitra be ny olona. Za tsy miteny hoe mety na tsara fa tiako tenena aminareo fotsiny hoe tsy misy mitongany hoe andao anao totondrotsika zay raha fa maninona zahay arabo no atao laotra zany. Ary misy ara manao autodérision hoe izy tena ny manao autodérision ny fokony misy azy. Ka za zany a no le fiarahamonina malagasy efa reny nahitana hoe marary le fiarahamonitsika, ary on est au gouffre d'un conflit social. Tsy vokatry ny mpanao humour, tsy vokatry ny tsika vahoaka, fa efa zavatra mitambatra hatriny ely io ratra an'io a entre atsika malagasy a, dia moindre chose dia mipoka le izy, étincelle matsiravina be mihitsy. Ka za mitodika aminareo mpanao humoriste, nareo mpanao humoriste malagasy a, dia miangavy anareo a hoe tandremo fa eto anivon'ny fiarahamonina malagasy tsika izay marary ao anatiny atao hoe fahoriana sosialy. Dia moindre chose ohatrany hoe anao zao miverina avy any am-piasana, de miverina am-piasana anao de sorena any am-piara-miasa any a, de tonga ao an-trano de misy saka miodikodina aminao eo a, dia dakanao le saka, potehanao ny zavatra ao an-trano, fialanao tamaina ny vadinao, ny zanakao mety riatanao a, satria anao tezitra. Ohatrohatra zay le situation zany. Ka eto dia mitodika aminareo namana humoriste malagasy a, zao ry izy ry zalahy, azoko tsara ny tianareo atao, ary te atakatra an'le level nareo amin'ny atao hoe humour, fa malheureusement ou heureusement, tsy haiko hanavana azy a, ny contexte on est à Madagascar. Hélas, ohatrany politika ihany io. Ny politika de zavatra tsara, fa no nanimban'ny malagasy sasatsasany mpanao politika maloto azy de lasa vao miteny hoe mpanao politika de hoe maloto izy zay. Enao zao miteny hoe politicien maindo. Or nefa tena c'est un pas métier mais une responsabilité noble. Fa no le fandotona ataony sasany le misy eto amitsika dia eo koa zany a no tokony apetrakatsika ny frein hoe tandrema ihany zalahy satria mety possible ianao a hiaran'ny atsonjain'ny olona noho ny susceptibilité sy ny
susceptibilité tsika sy ny ratra sy ny passé-tsika blessure intérieure nisy teo amin'ny parcours de vie atsika zay zany conseil en tant qu'ami misy olona mandray zany à cœur mantsy ary raisiny attaque personnelle le izy or ça n'a rien de personnel fa misy blessure ao tsy assumer likiliky mpiarahamonina dia enao no tratra farany eo de enao no mahazo ny ampangonao rehefa avy eo donc misy teny misoratra masina zay pasteur hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala le équilibre zany azoko tsara hoe mety tsy mieritreritra zavatra ratsy ianareo fa saingy tandremona metrahana ny tongotra mba tsy lazako hoe tandremony zavatra lazain'ny vava amina contexte mafana zay aloha zany parenthèse fa ireny natao humour noir zany hoe misy message subliminal ao ambadiky natao hoe humour noir ka efa tena manakaiky le ligne rouge mifrôle o zay vazaha zany hoe efa tsy manalavitra fa manakaiky ny ligne rouge zany hoe ny mihoatra ny fefy tsy mbola mihoatra fa manakaiky dia sensible le izy de zay mahatonga le réaction ny olona ny humour noir ohatran'ireny dia formana humour anankiray izay mitraité sujet tabou de izay mihitsy le izy mitraité sujet tabou le izy ary sujet sensible hitatsika zany ao a Madagasikara satria ao amitsika de misy sujet tsy azo traitena mihitsy satria nahoana satria isika mbola ao anatin'le atao hoe politiquement hypocritement correct hoe le consensuel mila manana discours consensuel anao mba ho tiany olona rehetra c'est impossible enao raha vao maneho hevitra anivon'ny fiarahamonina de tsy maintsy maka position kidy maka position de tsy maintsy miatrika ny attaque amina position rehetrarehetra anome ohatra anareo eto fantatrareo tsara ny position ny koto lehilahy maitsoambo miaratsiny manona ny anarany mazava be ny azy ny positiony ny amy resaka kristianisme tena polémique izy à la limite agressif sarcastique ironique nefa magaga mpinamana be zay roalahy mpinamana be zay roalahy de maninona tsy miatteindre anahy ilay zavatra ataony maninona tsy miatteindre anahy le zavatra ataony satria za tsy manana blessure am'le zavatra ohatran'ireny nefa misy mpanompon'Andriamanitra sasatsasany na kristiana sasatsasany tonga dia agressifa be aminazy de mety hiteny anao hoe za ve zany tsy miasa aloha ianao ve zany ahoana ny filaza azy ianao ve zany tsy miraharany makristiana anao je suis théologien manambany ny fivavahako izy manao tsinitsinina ny fivavahako izy je suis complètement d'accord kanefany za koa afaka miteny aminareo hoe mialatsiny raha lakoto fa possible olona nanana antécédent tamin'ny resaka kristianisme koa izy kristianisme andresaka io tsy fa tsy foi chrétienne donc il faut pas être superficiel hoe iny a zany de andeha anao rapadango de andeha anao vidéo ifanohatra sisa zany hoe tiako tenena aminareo de misy subtilité ao anatin'ny ao anaty filazana azy misy subtilité ao anatina humour subtile ary io subtilité tsy ananatsika malagasy io tsika olony fo de le subtilité io no micréer problème rehefa tsy voaray raha vo manao lecture de premier degré fa tsy manao lecture de second degré
ny zavatra tsara amarifisina fotsiny nefa nao antsika mpanao atsika na de zao hoe tandremo fa ny humoro raha ao anatin'ny humoro aoka mba tsy ho agressif fotsiny le izy na frôler ny sensibilité dans le sens moral resaka eto ame ohatra atsika zao hoe Dieudonné tsy haiko an'izay mpanaraka humoro malaza zany Dieudonné zany mandraky tia ny androany Dieudonné tsy mahazo manao spectacle tsony any frantsa satria Dieudonné tena il est anti-système. On peut détester Dieudonné, on peut l'aimer, za tsy miditra mihitsy hoe mety sa tsy hoe tsara isa ratsy fa ny vrai humoriste dia manana conviction idéologique, philosophique et politique. De ny humour dia fitaovana afahany mampita ny position-ny amin'ny nafin'ny fiarahamonina. Fa ny tsy humoriste, amin'aty tsy humoriste ny tanjona de ampome fotsiny. Non, divertissement ndray filazako an'izany. Fa raha tena humoriste tahaka ny Dieudonné reny dia sady miome le olona no mieritreritra sady miome le olona no mieritreritra tsy hoe me fotsiny hoe tena mampome kosa izy zay rehefa aveo mampakatra atsika rehefa aveo fa mbola tsy zao aloha mbola manazavakely aho tsy hoe me fotsiny fa misy réflexion ambadiky lay fampome zany petraka zany fanontaniana. Est-ce qu'on peut rire de tout? C'est ma seule problème et tout. Ça te fait une réaction, c'est que tu mets. Est-ce qu'on peut rire de tout? Zoa. Am la lana ni liberté d'expression, oui. Ça, je suis d'accord. On peut rire de tout, même de la religion. Zaram tele tsy micautionner ny olona manany any fivavahana fa amin'ny lalàna ny droit d'expression, liberté d'expression eratany, on peut rire de tout. Tadidinareo ngamba n'ilay je suis Charlie Hebdo nafaty any zala tao amin'ny Charlie Hebdo iny zavatra iny dia za tsy ahiteny mihitsy je suis Charlie satria tsy misy conviction tsy mety anahy manokana tao anatin'izy iny hoe ny zavatra sensibilité ny olona amy resaka finoana tsy azo anaovana kanefa kosa za tsy micautionné mihitsy ny famonoana an'ilay journaliste peu importe ny antony. Za zao misy mametaveta ny fivavahako sy ny maha-kristianina fa aminy atao hoe mazaka ny lalàna ny fitsipidalao ny l'expression. Je ne suis pas là pour inciter à la haine contre les anti-chrétiens. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc, oui, mila manohitra ianao, mila miteny mafy ianao, mila teny hoe za tsy d'accord amina kratina zao. Là, oui. Mais de là, manao incitation à la haine, misy ny sasany ary mitondra mampiseho vato mihitsy ataony an'izao ela. Zay les problèmes zay. Zay les violences. Amina hoe tonga de mifampi-incité hoe andao anao zao, andao anao zao. Non. Ny humour noir de mi-aborder sujet grave, tabou, tragique. Anatin'izany ohatra ny fahafatesana, aretina, catastrophe naturelle. Mampiasa ton décalé, sarcastique ao anatin'ny humour noir daholo zany. Fa ny objectif de afahana miprovoquer ny réflexion anao amina vrai sujet de fond. Zay zany le objectif ny humour noir. Mbola idirantsika hoe ahoana le ka niresahantsika teo fa mbola miresaka généralité aloha zao. Ka rehefa aveo nareo afaka miditra fa mbola te hitondra fanazavana amin'ny ankapobeny fotsiny aloha. Ny mahasamy hafa ny humour noir sy humour trash. Ny humour noir dia mikasika ny sujet tragique existentiel toy ny hoe aretina, guerre, souffrance. Ny humour trash ndray dia tena miditra amy zavatra dégoûtant zay zavatra zavatra mahatsiravina, resaka vulgarité, sexe, violence sy ny sisa sy ny sisa. Ary eo ny zavatra tiako atongavana manao deux poids deux mesures tsika. Be de be ny manao humour trash miresaka sexualité
en face eto amin'ity réseaux sociaux ty mampiasa resaka violence mihitsy azy mais tsika tsy mitabataba zay le zavatra anakiray mampieritreritra zany hoe on tolère l'humour trash mais l'humour noir on ne supporte pas satria mikitika an'ilay point sensible atsika le izy ny humour noir dia mampiasa ny ironie ny paradoxe ny absurde ny humour trash dia dans l'excès zavatra tafahoatra ny humour noir dia manana dimension philosophique et voire même critique ny humour trash dia tsy manana hevitra afa-tsy ny créer dégoût faharikorikona atonga anao rikoriko zay ny humour noir possible miteraka malaise mihitsy hoe tsy mampalaise anao le zavatra de manao réaction tsika fa ny humour trash ndray a dia grossier ozy izy fitenenana zany hoe tena vulgaire opa sy ny sisa ny humour noir subtile satria mila lecture second degré fa raha vao manao lecture premier degré de tonga dia any amin'ny tsy aleny any amin'ny trash ndray dia tonga dia trash frontal no tadiava bref tsy janona ela aho fa toizako ny afatra ao atsika mpanao humour zany de zao hoe ny fanaovana liberté d'expression de libre atsika metandremo fa vous serez responsable mila miomana amin'ny retour de flamme zay kosa aloha io tsisy norme io a ohatrany any andafy a Salam Dieudonné zao a de mbola veriko banni partout andandray ary lery hoe tsisy tonga am'le tanàna izy de tonga ny gendarme de tonga de mamoaka azy ao anatin'ny inona filaza azy tonga de mivoaka ao anatin'ny salle de nandroaka azy de afara ino nataony Dieudonné nakakara izy de anaty kara izy manao spectacle de mbola narahany polisy any izy fa mila miomana am'zany tsika moa ianareo donc soyez rehefa voninareo hiditra lalina ao anatin'izy izy a dia ataovy mafy ny ozatenda satria mikitika sujet tabou déjà tamin'ny androny Aristote efa nisy antiteny ty hoe la vertu consiste à trouver le juste milieu mais le rire est une qualité humaine mais il devient un vice lorsqu'il humilie et détruit tandremo ho anareo mpanao atsika ny mihumilie olona fantaro ny olona fantaro ny équilibre satria raha vao misy sens na humiliation dia tsy mety on peut se moquer mais on ne peut pas humilier c'est deux choses différentes donc ohatsika le ka izy ane manany any anay c'est un droit manany any olona tompoko hatrany fivavana ary any an'iny fa mihumilier tsy azo atao azonareo les frontières zany tena kely nelanelany jera le kany raitra teo de ao nareo lazako azy ahitana taratra hoe hita taratra les conflits sociétal ary ethnique tena za zany matahotra zay ny any conclusion ino no signal za zany raha miteny todika ampitondra fanjakana am'izao fotoana zao tsy ino zavatra nataony raitra ino ny problème mialatsiny aminareo zay tafotona tam'raitra satria nareo sensibilité personnelle ny respecte fa ny zavatra mampatahotra ireny no symptôme fa zavatra kely fotsiny de mety ambony ambany atsika mianakavy zay ny zavatra voaraiko tamin'iny zavatra kely fotsiny de mety ambony ambany ty Madagasikara ty isika masatra am'izay nieritretra ny gasy zany ao anatin'ny fihavanana tsy adipoko mandrak'izay eto fa ny gasy olo ny fihavanana ireny no proof fa on est au bord du gouffre inona nahatonga an'izany
tsy blague fa le blague ny révélé an'le aretina mety tafa ohatra na mety atony tsy fantatro fa le blague ny révélé io zany le atao hoe prêcher le faux pour savoir le vrai problème tsy ny blague iny fa le vrai problème de misy likilik mpiarahamonina eto de rehefa misy likilik piarahamonina zay na inona nahatonga an'io nisy namboly an'io dia mialatsiny a fa problème politique zay misy mivoy ny fahasamihafana eto dia nitambatra reny de tonga tam'lefa feno kapoka de le blague ny raitra no nampitobaka an'le izy tanareo ohatra n'olo anakiray misy baolina de fa feno rano de goty ray iny de ozytsika hoe iny goty iny ozytsika nampitobaka le non le rano le kapoka efa feno fa le goty ray iny révélé efa feno aneny kapoky donc zany ny traduction reny ho an'ny fiarahamonina malagasy ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny fiangonana ho an'ny ray aman-dreny mpiarahamonina ho an'ny société civile de hoe misy danger imminent atahorana am'le firenetsika am'le fiarahamonina donc alohatsika tsy se tromper adversaire tsy ady entre atsika fa itrandraka hoe inona ny problème efa mikikitsy kelikely ale fiarahamonina malagasy mahatonga n'lay situation efa explosive ohatran'ireny io zao vo nisy nanao antso teo amresaka fahafatesan'le niaina le maty y a un problème plus grave que ça donc aoko tsika tsy any amin'ny faux problème no andany énergie focalisons-nous ny am'le vrai ennemi inona nahatonga antsika ho tonga am'izao stade zao inona la vraie question zay ngambany fa tsy janonela fa tsy hoe tsy janonela fa tsy teny lava fa anome fitenenana anareo am'izay a dia afaka miteny tsika miditra manao am'le lay ombany io le olona anakiroa mifanakaiky ray mena ray manga dia afaka miditra ny fitsipy-dalao de apetrako mazava tsara eto tsy hanovokovoka eto nareo anapatra ny colèrenareo fa ny hevitra tena izy no lazay zay zany ny zavatra angatahako eto satria mba manana ny déontologie tsika sy nitika tsika iatsika eto fa tsy anao ohatra ren'lay tiktok ny ola sasany fanopa sy ifamelively raha vo zay de tena ialako tsiny fa tout de suite je coupe parce que c'est pas fait pour ça ny tanjo le de hoe on va désamorcer ny lesona zany de ho anareo humoriste a Madagascar nareo fa mbola tsy andafy mbola mila fanabeazana betsaka ny vahoaka mila manazava zavatra be debe nareo a ilaina ny manao fitezanan'ny olona fa mbola lavitra ny lalana tandremo ihany koa fa misy sujet sensible à Madagascar zay mbola tsy azo abordena pour l'instant satria no le situation politique no le situation fiarahamonina zay efa nataony teo aloha izay mahatonga an'ireo olona maratra dia je les comprends aussi tsy me justifier hein fa je les comprends dans les deux sens zany zay le izy dahoary manome fitenenanatsika eo atao amin'ny mamesehatra moa zany klikeo lay sarin'olona roa ambany io raha te hiditra mivantana ianareo moa fa zavatra tiktok nareo hoe notolo an'izany fa fampatsaivana kely fotsiny ah
ka tonga de midiraka alavitra be tsy hitako le izy Michel B zay anona teo afaka mamerina io fa ngamba fa izy angamba io sa tsy izy io ay antsategna allo allo miaraba pasteur salama tompoko le sahala ihany miaraba indrindra miaraba ny ramatoa ihany koa dia miarabanao pasteur Jean-Luc salama tompoko eo tena soa naheno tsara n'le fanazavanao teo a dia za vao nisy an'iny hoe tonga dia nisy nanao réaction be da be vao nandeha le humour zany dia nanao réaction be da be ny zay voakasika zany hoe zay manana an'le hoe betsileo zany zay manana an'le foko betsileo moa zany tena voakasika tao anatin'le izy ny zavatra tsikaritry nefa tao anatin'le izy a dia tena ohatran'izay le mimbokevitra aminao zay a hoe efa nisy zavatra naharary efa ela be tao a dia ohatran'ny hoe déclencheur fotsiny le humour iny zany dia zay no tena mahatonga an'le izy hoe tena lasa resaka be amin'izao satria le misy zavatra maharary amin'ny betsileo zany ao raha ny fijeriko azy zany zay no tena fijeriko azy pasteur bien sûr fa hevitra moa ny anahy un point ka zay indrindra dia eo no tokony tohizana le vrai débat zany hoe inona ary zany zay mahatonga hoe il faut désamorcer et désamorcer c'est un démenti fa désamorcer dans le sens hoe il faut avoir le courage d'aborder les vrais problèmes de société fa tsika mantsy rehetra am'izay tsika malagasy ampiasaka eto fa tsy hoe betsika fa malagasy rehetra tsy te hiditra ao anaty les vrais problèmes de fond fa lasa les problèmes de forme no andaniana fotoana iadivana fa le zavatra zany misy malaise social lao voilà de izay a tsy fantatra hoe izy ny tokony aborder an'izany na anoy an'izany a je crois qu'il y a encore un devoir à faire après an'iny zavatra iny mba hahatonga an'le izy hoe bonne fois pour toutes mazava fa na izanaty zany a tsy maintsy nanao an'ity fandarina ty any mba dans les deux côtés na ny mpanao humour koa zany de tiako tena hoe mila mitehiry compte anzary zareo hoe tsara ny mampome kanefany a Madagascar ary Madagascar mbola tsy tena koa taraiky fa mbola misy étape be de be vao tonga ny style na humour anivelany zay tena mbola azo hoe 10 fois plus na 100 fois plus no reny raha hoe atao amin'ny échelle na humour ny tiako resahana donc tsy hoe mampilahatra ko hoe niany ny tsara tsy amin'izy hoe niany ny filamatra fa eo am'le hoe mila mahafantatra le contexte sy le réalité du moment aloha sy le hoe inona ny mbola ezaka tokony atao vao tonga am'izay ataontsika hoe fa tsy hoe fahazakana fa filtrevana zavatra zay lazain'ny olona tena marina mihitsy zay satria tsika koa zany tena mbola ao anatin'le tena hoe surtout ny fiainantsika amin'izao mbola tena anatin'le tena hoe miady mafy daholo ny olona nefa misy zavatra manindrona dia mety zay no tena mahatonga an'le hoe sensible be tsika ao anatin'le izy makasitraka pasteur anapakatra yo ndasiko tandray koa miraikitra le misaotra ataoko miraikitra koa le commentaire koa ato ho anareo zany mety manitsakitsaka moraly tsy resaky hoe mety fa ny resahako eto de hoe misy ny tsy mety za tsy d'accord amin'ny fanitsakitsahana moraly fa saingy tsy manana droit ny ampanginan'le olona ao anatin'ny position samihafa be zay zavatra zay ataoko ohatra fotsiny hoe misy zao tena manospotaka ary manompa any jesosy mihitsy tena misy zany mais ao anatin'izay ça ne veut pas dire hoe mety fa ao anatin'izay j'ai pas le droit de tonga de hoe mangataka ny fiangonana misy an'ny olo io mba ongotana tsy hompandrefana sany-tompo ao aminazy izy na hoe ongotana tsy ho eto amin'ny Facebook tsony izy satria zao zavatra zany zany eo no ahitana an'lay auteur anananao par rapport ny zavatra atao ary eo indrindra no ampisehoana le hoe raha ohatra anao zany ataontsika hoe manana eritreritra aloha tena ciblé ohatra en tant que pasteur de aseoko mihitsy hoe désolé frérot
fa lany fotsiny roranao fa tsy miatendre raha zany nefa koa afahako midécortiquer izy hoe le zalahy ty mana problème zao dia fantatro koa ny fomba amaliko azy aminy izay tandrifitra et ça c'est de bonne guerre fa mais de là à dire hoe satria koto manompa jesosy dia no zany koto de devoly de no zany koto de tokony tsy mahazo miditra am-piangonana tsony fa non ça se fait pas ça zay le izy oui Michel B fatafiditra mialatsy oui miarahaba pasteur de miarahaba ny mpanaraka rehetrarehetra eto ny resaka fanaovana eto ma zany ny mahakasika an'le humour nataony raha namana iny humoriste izy de niteraka polémique be le izy fa tenako manokana tiako tenenina tem-pandohany zany hoe za Betsileo de za manaraka live-nao ihany fa hitondra fanazavana kely zany mba itena kely le micro le vao miakatra zafady zay zafady hitondra fanazavana kely zany mahatonga an'le réaction anahy Betsileo sarotiny amin'ny zavatra ohatran'ireny voalohany indrindra le humour noir moa zany ny justifien'olona anazy hoe misy humour noir de hoe zavatra hoe humour zany le izy hoe manatao ampome de tokony tsy apasika ohatra anina fa raha ohatra manko tsika zao andray zao ohatra ny hoe any Europe zao de misy an'le hoe misy le votontonona matetika ohatra ny Algérien zao ohatra fotsiny na mahery fetsika zareo na hoe na orisy hoe mangalatra de hoe presque Algérien ohatrohatr'izay matetika anatin'le izy de ny arabo de ny zareo amizay zany rehefa manao blague zareo de hoe c'est toujours le même zany ohatra hoe misy tara de c'est toujours le même na arabo iny na iny noir mialatsiny na iny africain zay ny zavatra miveriverina matetika any de raha probabilité marina jerena de tena marina hoe zavatra io mitombina zany raha probabilité hoe de mialatsiny fa zavatra marina le izy de elakitsiny fa teneniko ihany hoe raha probabilité jerena de matetika le olo maherihery fetsika any amin'ny tany Europa na iny soit je dirais dans le 70% des cas zany na ny Algérien maherihery fetsika na izy hoe noir na izy français koa fa tsy voatery hoe zay fa pourcentage fotsiny le teneniko de zay amizay zany mahatonga le fomba fiteny zany hoe ataon'zareo humoriste raha sin'zareo amizay zany le izy hoe efa arabinay zao niny namono hoe arabina ohatra zao de hoe ohatra zao de iny amizay zany raisiny le gasy amizay zany hoe fa manina hono raha ny amin'ny tany mandroso raha manao humour ohatra zany de me le olona na misy Algérien reo de me izy maheno an'iny hoe na misy arabo reo de hoe me izy maheno an'iny de hoe manina zany fa tsika aty Madagasikara hony de rehefa tenenina ny Betsileo hoe nareo nianatra de nareo habitran fitondrana angalatra de zavatra voalohany indrindra aloha zany tsy mampime tako mampime ny foko hafa izy fa hono Betsileo le izy tsy mampime mihitsiny satria resaka fangalarana zao tsy tako hoe tsy teny fokotsika fa samy manao dolo reo fitondranareo misy ao Merina misy ao Betsileo foko rehetrarehetra misy avy any tsy teny hafa fa foko rehetrarehetra samy fitondrana samy mangalatra io de tsy haiko zany fa manina tsy haiko zany fa manina zany tonga de hoe préciser le rime ohatra hoe zavatra efa natao fataony Betsileo zany hoe zavatra io zay ny fahitako ny zavatra tena igny madama teo moa ny teny izy hoe ohatrany hoe rano nisy rano ny verre nisy rano de ino no nampirongatra an'le izy de tonga de napasika be Betsileo nisy zavatra efa lolo-po teny madama iny tenena zany de hoe ohatrany hoe zavatra efa fanaon'le efa fanaony Betsileo zany le zavatra io de hoe nisy an'iny amizay tonga de nasika be amizay zay hoe efa maninona zay natao ohatra zany fa zay zany natiny tena napasika anay satria voalohany zavatra tsy ataon'ny Betsileo tsy fomban'ny Betsileo le izy fomban'ny Betsileo misy zany mangalatra zany marina fa any anatin'ny film misy ny hoe Betsileo mpanampy foana any anaty film tsy maintsy hoe olo ambanimbany pa gardien any anatin'ny film fa raha tena mijeritsika amin'ny fiarahamonina na aiza na aiza ny Betsileo
tsy manana toetra hoe mpangalatra zany hoe nisy daly tratra iny de tonga de izy nanala de ahoana leka leka olo avy any fianaratsy ohatra tsy mitena ny baitsy aloha tsy mangalatra fa amin'ny ankapobeny le tiako tenaina eto de sarotra be aminay zany pasteur ny ino hoe ataonao moro zavatra probabilité zany ataoko hoe tsy hoe en fitondrana tsy Betsileo mihitsy ny ataoko hoe mpangalatra ny 75% raha hoe 75% ohatra mba probabilité ambonimbony le izy hoe tena maro ny Betsileo nangalatra atao nangalatra ho voatontonona foana hoe Betsileo de atao imoro le izy de afaka ekena izy fa raha ohatra hoe zavatra tsy ary heninay mihitsy na za tsy ary naheno an'izany mihitsy hoe Betsileo mianatra zany zany efa heninay Betsileo tia mianatra aloha fa le hoe Betsileo mangalatra hiditra amin'ny fitondrana de hoe mangalatra de tsy afaka inony saina mihitsy satria zavatra raha hoe zavatra efa polémique le izy nisy Betsileo tarinanao zao afaka inona izy fa zay zany le izy hitondra fanazavana kely amintsika zany le izy de makasika fa somary lavalava non zay misy mahatsara an'le izy de zamotsika eto on est libre justement problème zay mahatonga anteny hoe za zany raha analyzeko tsotsotra mamaika dia tsy sanandeha jusqu'au bout an'le raisonnement izy fa tonga de caricatural de stéréotypé de iny le blessé et là je suis d'accord hoe lasa micaricaturer olona araky le teninao fa problème Madagascar zany tsika zany le tahotra am'le hoe gagazo ty de misy olona fijeko mety diso mety misy olona tia ciblé nao de lasa najany teo fa tokony toizana de lasa mijanona teo izy fa de lasa mivadika izy zay mahatonga ny teny hoe anatra ho an'ny humoriste rehetrarehetra hoe rehefa tenanao izy de allez-y jusqu'au bout am'le atrena fa raha vao le non-dit mantsy lasa tonga de le susceptibilité ko ary marina nanao zay hoe ohatran'ny hoe salaminao zao hoe alatsiny teny hoe nareo pasteur mpilana ny ampafolikarena zay so tsy manao ampafolikarena mihitsy ny fiangonanay de nefa tonga de lasa caricaturé daholo hoe ny pasteur rehetra mihina ny ampafolikarena de misy tsy matary tonga de miréagir sisy de zay le problème hoe san'le olona mandeha au fond am'le izy de lasa micaricaturé olona de zay le hoe ifananarina sy ifampitezana de misotranao vetivety miarabana rehetrarehetra mba teana kely am'le resaka izy teo hoe tsy nale jusqu'au fond le black nefa za nahita hoe naleany hatrany farany le lalana tiany ale tam'le black misy zavatra tiano pointena tam'le izy de nitoizany hatrany farany le izy fa tsy haiko ina na susceptible be an'le olona tao anatin'le izy satria miteny anaran'olona précise moa izy zavatra tia nitenenina tao anatin'le izy tsy haiko na azotsika efa ditiko hoe anarana tononony hoe de zay fotsiny ok zay ny tianao tenenina sa mbola anampy mbola nampy any ary eo ny topi de avy eo ifeny mamerina ny araba ao atsika rehetra ny anandray zavatra ohatrany hoe tiako tenenina raha ohatra tsika ka mahatsikaritra ny resaka blagy raha resaka hoe ny ao Madagasikara zany ny tena fanalany olona indrindra de ny Betsileo sy ny Sihanaka reo kokoa zany ohatrany hoe ny fahitako anazy ohatrany hoe reo no mahazaka an'le fanalana fa tamin'iny partie iny tena hoe tao anatin'le mahasensible le tsirairay le izy de lasa nivadika satria misy zavatra efa nanavesatra tao fa efa betsaka zany ny anina ohatran'ireny hatram'izay fa ohatrany hoe zao le izy vao somary niseho mivantana de io moa nalaiko ohatra hoe mitovy am'le publication zay nandeha tamin'ny fotoanandrony ihany hoe raisiko ohatra hoe l'Afrique danse alors que le monde avance de tezitra be daholo zany ny afrikana za tsy miteny hoe réalité le izy fa zavatra misy le izy fa tsy voatery hoe de enao zany tant que hoe mahita ianao enao mandroso de inona moa no tokony hampatosianao anatin'le izy na de hoe aty Afrika ary akony rehefa mahatsiaro akony hoe tsy ao anatin'le tsy mandroso
dia ohatran'izay ihany koa no ohatry ny hoe zavatra nandraisako an'ilay izy hoe raha ianao ny eo amin'ilay toeran'le izy ka tsy voakasika an'ilay hoe mangalatra hitako hoe tsy maninona fa satria izy nanome ohatra anarana olona tao anatiny dia mety hoe rahantsika mahafantatra ilay tantara juste précision kely fotsiny saotra dia saotra ny feno pasteur tena mbola fanitsa isa dia tena mbola tsy naharaka fa aloaloha andeha kely ny débat dia ya eny efa nitente ok mbola misy manam-pilazaina ve na nefa eo ambony efa tafiakatra sy zay mbola te hiditra zay zao lo mahatonga an'izay hitanareo tsika zany zany koa zao anisan'ny fanavaozana tokony atao Madagasikara io zao tena hoe ny ministeran'ny serasera tokony hoe ohatra hoe aty ivelany zatsy miteny hoe ty finamatra fa misy kosa nefa zavatra azo ianarana ohatra zao raha misy attaque terroriste zao eto aty Europa teto Belgique teto misy anay dia le lendemain satria misy traumatisme dia natao resaka tany am-pianarana ankizy primaire ahafahana miafahan'ny ankizy mamoaka n'ilay tahotrany na lay fahasorena lay colère mba tsy aninona mba tsy hatonga lay ankizy amono le zanaka arabo sasany satria tena nisy tapirenireny tonga dia misy haine envers tous les arabes or arabe ne veut pas dire terroriste fa le amalgame ao anatin'le izy lasa tady vadika am'zay ary zay ny rôlako eto hoe tsy mijustifie na micondamné en acte fa niale suite ny mampatahotra satria tsika efa ao anatina fiarahamona marary dia hanao karazana surenchère an'le problème ho lasa zavatra hafa mihitsy zany ino nana zany zay mirévéler le vrai problème atsika Madagasikara hoe tena za manary zareo tsy maninona mety ataonareo catastrophiste angambany c'est pas grave fa ny aloko za zany catastrophiste toy zay hoe efa mipokalizy vo zay hoe taky zay miteny za zany manao hoe raha am'izao situation tsika zao misy petit malin anankiray manao zay apiady atsika mianakavy tena il suffit de peu dia ambony ambany tsika izay zany zavatra voaraiko teo ary zay mahatonga hoe tsy maintsy mananatra n'ilay humoriste koa hoe tandrema fa manana responsabilité tsika marina io le liberté d'expression mais le plus important c'est la paix et la sérénité sociale nefa koa isika ihany koa vahoaka on est dans une situation où il faut pas aller dans le sens hoe tonga dia misy incitation satria tena pitikafo tsisy dikany tena animba zavatra eto Madagasikara vu le contexte zay ka mba tian'le namana vehivavy niditra teo izy tsy niteny hoe fa fanaony betsika eo satria izy betsika to fantatro le olona niteny teo fa nytianytenena hoe efa misy fond de problème misy eo niveau fiarahamonina resaka fiarahamonina dia sendra voakitika le fibre marary dia iny zany lasa ohatrany hoe anina de amina zany de hoe mirévélé io zany hoe tokony dinihana eo nivon'ny fiainam-piarahamonina zany resaka relation entre ny foko satria tsy lavitra ihany le izy tsy lavitra le problème raha ohatra ka jerena le zavatra misy zay ny le izy ohatrany hoe oui zany alefa aloha alefa Sylvie fa tsy safady ny tenin'ny topi teo moa zany efa nanazava teo ianao hoe pendant que le monde avance hoe ianao l'Afrique danse dia misy ny masika misy moa zany ny mahazo ny zavatra tiany ny olazaina anatin'le izy ny saiko mafisy kely fotsiny le foko lohany amintsika sensible be zany sensible be le izy de manaraka an'izay koa maro ohatra iteny zao rehefa any faritra atsimo zao any ny tena be dahalo amin'ny resaka omby tena be dahalo any faritra atsimo nefany mbola tsy naheno mihitsy aho humoriste na olona tany amintsika olona hoe manana communauté izy niteny izy hoe ny atandroy mpangalatra omby hoe ny tena nanonona mihitsy zany izy hoe ny atandroy mpangalatra omby satria fatan'le izy hoe tsy ny atandroy rehetrarehetra angeny mangalatra omby nefa na any misy ny dahalo presque ny militaire any amintsika alefa mahakany aloha zay vao gouverne ty amin'ny ville rehefa miditra amin'ny formation militaire miditra amin'ny sehatrany ihany fa
matoa zany le izy mbola tsy tonga amin'izay dia noho ny fieritreretana hoe tsy ny rehetrarehetra nge ny dahalo na hoe mpangalatra tsy natandroy safia zany le tiako tenena hoe le manonona n'le fevin'olona mihitsy zany hoe Betsileo atandroy merina tena sensible ary raha tsy izay Betsileo rerana eo sensible amin'io fa raha ny merina sy ny côtier zao aka ohatra nareo merina mialatsina amin'izay merina ato fa mahita amin'ny Facebook le izy zavatra hitako le izy misy débat be ao dia tena misy merina mihitsy dia manao même izy dia tena hoe manakena côté dia avy indray le côté dia manakena dia hoe eo amin'izay dia tena amin'izay hoe le président zika hoe mba janony ty resaka hoe merina côté dia rehefa eo zany dia tsapan'olona hoe sensible agneny raha vao miresaka fevina zany satria anao tonga dia généralisenao hoe ohatra hoe atandroy dia hoe any be mpangalatra tonga dia tsy afaka hiteny ianao zay atandroy rehetrarehetra dia hoe talo mpangalatra manana basy hoe mahita arenao dia tonga dia amono tsy afaka hiteny izany mihitsy ianao tsy tokony zany ianao hanonona fevina zany mihitsy na anatina humour ary surtout resaka hoe zavatra négatif ohatra zavatra positif moa zany iny tsy manino fa zavatra négatif zany dia sensible zay surtout zaho anisany tanaty le izy ary touché kosa tanaty izy satria manana communauté ilaitra Beloika manana communauté izy dia teniny olona hoe raitra Beloika ny zavatra olona tsy ministra tsy inadirana pasika anareo manana communauté izy dia me daholo ny olona tao anaty salle ary sura fa tsy nisy Betsileo tao anaty salle iny fa raha nisy Betsileo tao dia mety gêné izy na zany black zany gêné izy tsy me izy fa zany mba tiako atsipy kely hoe le mitonona fiaviana teny le anara le akizy igny fotsiny le mitona anaran'olona laitra Beloika tamin'ny vita le blague na tomanina tonga dia niteneniny zany hoe nanao blague izy dia teneniny hoe hainao ohatra fotsiny hoe tsy nitonona fiaviana izy fa tonga dia teneniny hoe hainao ohatra tsy haiko moa zany fanaovalery anazy fa sensible be zany amin'le mitonona anona fa tsy dia hoe zay kory ny sarotiny anareo moa mieritreritra zavatra hitako amin'ny Facebook nareo Betsileo ny ohatrohatro eo tsy Betsileo rero fa namerina sy côté ary tena hitako mifandramatra mihitsy ao anaty Facebook merci ka zay natonga ny teny teo hoe mandray roa ty mission ty hoe ho atsika public sy ho an'ny humoriste koa mana responsabilité mbola misy sujet sensible limite hoe mifrôler ny ligne rouge donc zany qui dit io teneniko teo hoe maka responsabilité anao rehefa samy miditra ao anatin'le côté satria voilà le retour de flamme tsy maintsy izy donc il doit se préparer amizay ohatra zao za tsy miteny hoe mety natao Dieudonné zao dia efa niteny mihitsy hoe zaho izy efa je m'attendais au foudre des juifs satria izy tena miatakiny azy moa tena objectif mihitsy hoe hiattaquer ny juif izy satria contre ny juif izy dia niazy tena instrumentaliser ny spectacle ary zay ny tiako atongavana hoe rehefa ianao zany maka position anankiray anao dia tu dois assumer la responsabilité après coup zay zany le izy satria nandrala zao niazy moa fa tonga lavitra hatramy misy bracelet électronique ny tongotry Dieudonné amizao sy ny sisa dia zay le izy hoe tsy hoe fotsiny ka za manao humour dia za ty hanao n'olo fa dans l'humour il faut il y a des risques le risque du métier le risque du travail entre guillemets zahay en tant que pasteur ame tantaran'olo anankiray tany États-Unis pasteur any Amérika satria les sociétés any Amérika zany efa ao anatin'le atao hoe liberté sans frein dia le pasteur mbola nampiasa terme tsotra hoe fahotana dia misy mpiangona tao aminy nitory an'le pasteur tany amin'ny tribunal fait avéré hoe manao violence morale ao le pasteur satria izy ao ny anao nanao jugement moral na hoe fahotanany zao dia tena nitraîné tany amin'ny justice le pasteur sahirana izy vao tafavoaka donc on est dans les mutations le fiarahamonina sy le fiarahamonina zany tsy donc mamoaka terme anankiray anao dia tu dois assumer ça rehefa avy eo sy ny retour de flamme dia zay no anjarako eto ny mampatsiaro an'izay koa hoe oui liberté d'expression mais qui dit liberté d'expression assumer le retour de flamme zay tamin'ireny za tamin'ireny fotoana nisy nylay hoe je suis Charlie reny voatery zahay nanao famorina ny communauté religieuse rehetra teto Belgique dia ny olona rehetra nanao je suis Charlie za nanda de izy loha ianao ve zany manaiky an'le acte terroriste non tsy manaiky an'le acte terroriste fa tsy ekeko kosa ho le violence morale hoe za tsy silamo kanefa tena mahatsiaro marary le silamo
tam'ilay zavatra nataon'le olona zay ekeko hoe izy manana conviction ny athée tsy mivaky loha sy ny sisa dia ho an'ny olona athée de hoe non il a le droit, oui il a le droit sur le plan légal. Ty zany resaka légalité et légitimité. Légal zany a raitra belaoik il a le droit, zay aloha mialako tsiny a tsy resaka hoe fombako fa sur le plan légitimité araky le teninareo teo de hoe eo am'izay anjaranao peser le pour et le contre hoe inona ny retour ty satria responsable ny zavatra taneniko. Donc zay zany le fiainana eto ambony tany amy zavatra zay atao rehetra, ny légalité etsan-daniny fa ny légitimité koa tsy maintsy jerena. Donc zay no rôle-ko manao modérateur ya. Fa za koa za miombon-kevitra amin'ny pasteur aloha am'le le fonds professionnel am'le le fiseho an'le humour. Fa za koa zany a ohatrany hoe teny amin'ny rehetra hoe tsara jerentsika koa hoe tamin'ny sehatra manao ahoana moa le olona no miteny an'le zavatra notenenina ohatra hoe satria iny zavatra iny mantsy zany a tamina scène humour izy nanao an'le izy. Afandray zany raha ohatra ka hoe teny amin'ny université na devant ana lampan'ny tanàna raha tamina événement hafa zany a dia hafahafa kokoa ny fipetraky le izy hoe misy attaque mihitsy ny atao any am'le foko. Fa de misy partie Francis Turbo efa nanao karazana sensibilisation ho ana humour sy ho an'ny tsirairay tamin'izay fotoan'izay hoe matetika ozy izy rehefa hoe rôle n'olona ohatrany hoe misy avendranana de matetika ozy ohatrany hoe zahay be tsy leo foana le aseho de nanao exemple ana isaky ny foko tsirairay avy izy dimy angamba ny tsaroko mampiseho ny avendranana zay misy any amin'ny foko tsirairay avy. Izany hoe mampiseho le izy hoe misy daholo ange ile izy any amin'ny tsirairay samy misy olona somary misy en retard le tsika miaina zany fa tsy hoe ny majorité de tena any amin'ity foko anankiray ity. De eo ny tiako tenenina hoe miankina amin'ny toe-pontsika zay mandray an'le izy sy zay ao anatin'le mahakasika anao zany. Za comprendre ny Shelby am'le nareo Betsileo tena haiko le fipakan'le izy zany fa any am'le fond an'le izy lalina no ohatrany hoe afaka jerentsika ohatrany hoe raha le nresan'ny pasteur teo hoe tena misy zavatra marary ao zany matoa ohatrany hoe teboka kely fotsiny vao nikasiany ianao de ohatrany hoe tonga de efa maninona nikasikasianao. De zay kokoa ny hitako ohatrany important tokony hibazena an'le izy tsy mandiso ahako ny hoe tena narina zareo satria misy fahamarinana be hoe tsy mbola any ivelany ianao de miombon-kevitra ihany koa ako am'le hoe afaka avadibadiky impito ny lela zay vao miteny tena miombon-kevitra misaotra ya saotra nareo. Io koa za zany mahita hoe tsara ngamba tsy haiko ahoana ny fomba hanovoizantsika an'izany. Efa ela no nivoy an'ity foto-kevitra ty fa teo Facebook moa zany bon Facebook le 6% ozy izy le olona anankiray zay no menao les imbéciles retanareo fa zany sady moa le stéréotype sy caricatural natao. Donc je fais partie des imbéciles, c'est pas grave. Hoe tokony sehatra anankiray am'izay hanaovana ny atao hoe disputation zany hoe toerana afahana manao de disputation teny latin tsy débat fa ohatr'izao hoe andao asina sehatra anankiray au niveau ny kolotsaina tsy hoe na tsy haiko atao inona fotsiny lapany kolotsaina eo amamasina io on va parler des choses brûlantes nefany ilaina désamorcena deny zao. De tena tiako be dao levitrareo teo hoe reto le point maharary an'ilay olona hoe tokony asina resaka asina tsy haiko hoe misy sociologue, misy anthropologue, misy historien, misy théologien bien sûr, misy bon politicien avelatsika any velany fa tena olona tandrify an'le izy de
de tena mila amiko zany reny signal d'alerte hoe tena il est temps zany doko ny kolotsaina tsy resaky le mandindy fotsiny spectacle bôl je sais pas une d'autre fa zay les cultures nefa nya sy tena lay fanahy aty mafanahy mihitsy na vo iny kitihana araka teny selby teo dia mahatonga ny réaction ao anatin'le izy zay ny tany tokony hanaovana débat hoe marina teny topi hoe zany zao ny tokony priorité fa tsy hoe ny fanaovana ny akanjo isaky ny zoma sy alatsinainy fa tena hoe le any anaty marary ny akanjo zany hoe tsy manambany akory ny akanjo zany mbola mety rovotra mety soloana fa ny culture ça fait partie de notre âme de tena tsy haiko hoe izy any afaka hivoy an'izany fa zany zao na zany ohatra zany hoe après le crise ilaina misy crise ohatrany io mba afahana mamoaka fehi-kevitra hoe inona zany ny responsabilité ministère ny kolotsaina de eo zany zay fa tsy hoe de entaninatsika mba tsy hifandrangitra non tsy ny olona tsy maintsy hifandrangitra foana malheureusement satria zay le fiainana efa fa manomboka fanomelago izy ny ankizy zay de tsy tsaratra fa raha ohatra ka morsena ohatrany io mba afaka tonga de mandeha mialoha fa tsy manao pompier après trano may vo zamy samy hitady vaolana zany zay ny eritreritra nofinofiny ainy fa mety tsy ho tafita mihitsy fa zany hoe atsipy any aloha fa ndraindray mba mety misy miaino andro zareo eto zay ngamba tsy haiko raha mbola misy hafa manakambara atombokitsika eto am tiktok misy topia io mahatonga atsika miresaka anazy io tsy afeniko fa nisalasala ihany anao an'ity thématique aty non tsy nisalasala am'zany fa nisy teme hafa mamay be koa le tanareo le mpianatra le maty iny tena marary izy de zao hoe bon tsy voatraite ao anatin'ny andro anakiray daholo le problème fa bon un jour à la fois fa de raha pitso ndray tsika hitraité momba an'iny angamba nao hitatsika eo fa amiko zany tokony mila courage mitraité problème mpiarahamonina zay safosafona tena ilaina le izy tsy fantatro fa délicat le izy fantatro fa sensible le izy fantatro fa tsy mora le izy nefa tsy maintsy resahana le izy satria marary sanatiaviny zany hisy exploité ka atonga avany sasany amin'ny objectif any personnel zay le tena mampatahotra zay le izy iny hoe zahatsika moa zany fa ndraindray ezahno zany isaky ny amin'ny enina ariva fa ndraindray mety tsy tratra fa zero foana ny annonce miaboneva de annonceko mialoha le hoe andro any ariva amin'ny enina indray momba an'izao zao jerentsika arakaraky ny actualité hoe de jerentsika ny sujet na thématique profond mila anaovana discussion zay ngamba raha ohatra ka tsisy hiakatra tsony de azotsika faranony amin'ny androany fa de misaotra be deabe farany ataoko hoe farany aloha mandrapara sendra misy miakatra isorana be deabe satria za mo tsy mahay an'ity tiktok ty fa tena vo mianatra fa ny zanakay no niteny taminay hoe ataotra nisy olana anao karazana ina filazan'ireny hoe don cadeau amin'ny tiktok moa le ohatra misy cadeau reny za tsy mahafantatra hoe misy an'izany ke moa izy reny fa de misaotra betsaka tompoko ho an'izay nanao cadeau tamin'ireny fanomezana nataonareo reny fa de mampiseho zany fa communauté raitsika na de virtuel aza dia communauté tena réel fa en ligne fotsiny zay ngamba no mahasamihafa azy fa de makasitraka makatelina ny fidélité nareo rehetrarehetra sy ny fitiavanareo ny zavatra zay atao eto oui zay misy le izy rajona le frustration zany tena manahirany les frustrations de io frustration nefany misy tady exploité de il faut faire très attention déjà koa on sait jamais za tsy niteny zay ka ny raitra fa mila jeadolo koa na reny artiste reny pire reny reny hitanareo fa misy ny artiste misy olona koa hoe pro an'izao de zany rehetra zany mila dinina daholo donc ilaina ny desamosé eny ary misaotra atsika rehetra de manome fotoana raha pitso indray raha
sitrapon'Andriamanitra ka velonaina dia apetrakitsika amin'izay le izy veloma daholy